zasy teny randrena solomaiko de manambara ho fatapoko ho fatam-pirenena ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra raha vonina ingay radio ka hidina miaraka amiko raha tsisy baobaby eo midémissiona tsy manao politika na tsapa mihitsy ingay radio fa tsy ilainy vahoaka ny toliara ny basy toliara ohatra ny tereny ingay radio na poteny ingay radio conscience personnelle ireo ministre hatramin'ny prime ministre handeha handainga iny ministre ny mininy mahay miaiky aniny ministre iny banque mondiale sy FMI mahay iny fa nasana andainga teo anatrehan'ny vahoaka malagasy monsieur le ministre hoe 15 mètres ihany tsorona eto aloha zany fa tsy andeha 20 metatra na 20 metatra fa 5 metatra eo a ny noany misy an'le fasika mavesatra zay ilainy iny koa ministre ny environnement zay antsoina rapitso miteny ndray koa izy hoe ireo baobaby ireo tsisy baobaby ao ranobe mbola ny amafisiny le ministre mino fa tsy baobaby ao ranobe tereny radio devant public ao miteneny anao natao ihany no tsy teny anefa ny tsy manaraka ny sotoavina malagasy kosa ny mampandainga olon-dehibe voalaza ao anatin'izany moa fa ny tenako dia ny teren'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ilaza zavatra lainga teo amason'ny vahoaka tany Akily Malinika eto dia tehiteny amin'ny honorable Vepanina sy teny sy ny vahoaka malagasy ihany koa ny siansa tsy mba mandainga ny siansa tsy mba afaka laingana fa rehefa oui de oui rehefa non de non rehefa 0 de 0 rehefa 1 de 1 ny tenako moa zany dia tena scientifika nanao matematika sy fizika azy vao nivadika nanao école d'ingénieur ary nandrato fianarana teto toerana tany ivelany mikasika an'izany ary raha mitenitsika ny hoe raha fa niteny ny tenako hoe 15 mètres eo zany ny akana n'ilay fasika mavesatra dia izay ny voalazany taona nametran'Andriamanitra ny zavatra ao alain'ny basy toliara manarak'izay dia voalaza ihany koa ny teny atao hoe tsy ao anatin'ny faritra rovana amin'ny alan'ny baobaba ny toerana misy ny fitrandrahana zay no nyteneniko dia siansa koa io misy coordonné zany matematika zany azo antoka zato isan-jato fa tsy ao anatin'ny faritra rovana ny permis-ny basy toliara entina hatrany amin'ilay hoe hanomezana asa ho an'ny tanora raha tianome asan'ny tanora ozy izy ilay namatsika avy any Morondava any de sokafo ozy izy ny Sukoma ao Analaiva fa io no ahafahan'ny vahoaka miasa izany hoe misy an'ireny orinasa misy an'ireny CAP arina maro isan-karazany ireny vao teo ihany koa efa nisy ny antotsika teo hoe maninona tsy aiza ho aiza mahakasika an'ilay resaka coton am'izao na le resaka hasy isika izay manafatra lamba avy any ivelany nefa isika afaka mamokatra n'izany coton izany izany no tokony atao lara-pahamehana aloha voalohany indrindra raha ny fomba fijery mahitsy sy hanomezana vahaolana ho an'ny tsy fisian'ny asa ho fanalana ny fahasairanany mponina izay ataontsika hoe fahaizana mijery zay tokony ho lara-pahamehana izay anie izay no tena takina amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay no takina ho satria ny an'ny mpitondra de izay hitany fa mety aminy izay hitany fa mety azo ny tombotsoa manokana
no irosony eo anatrehan'izany hany ka hadino a ilay vahoaka sy tena nilay marary azy miresaky sika hoe bazy toliary a ny fanontaniana mbola mipetraka de ilay hoe teo moa efa nisy ny resaka hoe sika ane mbola tsy miditra amin'izany atao hoe resaka tontolo iainana satria mbola tsy manomboka manapaka ozy zareo mbola tsy manomboka manimba n'lay am'lay hoe firosoana am'lay fitrandrana zany fa de ny tiam-piandohana aloha maninona no efa mipetraka zay sakan'izay lay namantsika ny antso teo ihany no nyteny hoe tsy mazava ny fahazondalana ara-tsosialy mahakasika io tetikasa io ara-tsosialy mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe ara-kolotsaina eo anatrehan'izany miainga am'izay ary ny famaliana sy ny fanazavana n'zany lafin-javatra takinymponina izany a de mila mangarahara tanteraka ary zay de anisan'ny takina sy adina mafy ihany koa ao anatina fifanarahana goavana miaraka amin'ny mpitondra fanjakana tahaka ireny a ilay hoe aiza ny mangarahara eo anatrehan'ilay fifanarahana sy ilay fitrandrahana inona ny zavatra misy marina eo anatrehan'ity tetikasa ity ka ny fanekena tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ary tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy izany tsara ho fantatry ny vahoaka iray manontolo zany indrindra ireo vahoaka sy mimponina amin'ny toerana sy ny faritra voakasiky ny fitrandrahana ny tsy fisinny izay mangarahara zay zany a amiko manokana no isan'ny fototry ny olana ihany koa ao anatin'izay ny zavatra misy de lay hoe efa mametraka référence ny olona ary ny vahoaka malagasy de efa mijery ihany koa an'izay zava-misy izay hoe mametraka référence ho ia satria efa misy an'ilay fitrandrahana goavana ny any am QMM Taolagnaro sy ny any Ambatovia de apetraky ny olona zay hoe inona moa zany ny tena ho tombotsoa azo ny fiarahamonina sy ilay faritra sy ilay toerana ahitana an'ilay fitrandrahana vao ny ainga avy any zany de efa nahitantsika an'izany ataontsika hoe olana zany satria rehefa tena tsy de mazava loatra amin'ilay olona ny tombotsoa sy izay mety hositrahany eo anatin'izany tetikasa izany a de tsy resy lahatra akory ny olona ary takina ary averimberiko hatrany fa takina ao anatin'izany a ny fisiny ny ataontsika hoe mangarahara tanteraka indrindraindrindra hoe inona ny tombotsoa ho azo n'lay firenena inona ny tombotsoa ho azo n'lay mponina inona ny tombotsoa ho azo n'lay vahoaka ao anatin'izany raha ny zavatra misy aloha de miembotra isika miembotra lavitra i Madagasikara eo anatrehan'izany ataontsika hoe fametrahana sy fanomezana lanja ny vahoaka entina izany miembotra lava isika amin'ny ao anatin'izany ataontsika hoe fametrahana ny fitantanana mahomby sy mangarahara izany miembotra lava isika ao anatin'izany ataontsika hoe fitantanana madio manaja ny lalàna ny tany sy ny firenena izany ny antony de tsotra satria de raha izany fitantanana madio sy manaja lalàna zany no arahana hatramin'ny farany a tokony ary tsy maintsy atao miariary amin'ny pahibe maso ho fantatry ny be sy ny maro a ny fahazon-dalana sy ny mombamomba ireny tetikasa goavana irosoana etsero ireny ary azadiny fa lay namantsika teo a lay antehiroka teo ny teny hoe isika ane variana amina raharaha bazy toliary am'izao fotoana izao a fa ny faritra hafa moa manao ahoana ny eto Antananarivo aloha zao de efa le niteneniny teo hoe miverina ary mihamahazo vahana indray a ny fahatapahan-jiro
delestage zany ny facture nefa ozy izy a miakatra ihany a isam-bolana ary iainany malagasy rehetrarehetra indrindraindrindra ny mponina Tantananarivo zany iainantsika zany atao hoe fahatapahan-jiro zany raha somary mitodika kely a makany amin'ny faritry Toamasina iny ihany koa isika vao tsy ela kory ny raha Serge Union moa tamin'ireny nisy olona voaroiroy nisy olona voasambotra tao anatiny a vao tamin'ity herinandro ity farany herinandro teo a efa mivoaka any indray zany a ilay olona voasaringotra tao anatiny zany raha famonoana izany raha itodika kely sika any amin'ny ataotsika hoe any amin'ny faritra Moronmany disadisa eo amina ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Amperinasa lasa miakatra fitsarana ary lasa raha goavana eny anivon'ny fitsarana raha miverina kely sika any amin'ny ataotsika hoe Moramanga amin'iny faritra Moramanga misy ny Fanalamanga sy ny sisiny a misy olana ihany koa any izay tokony ho jerena vahaolana satria misy a ataotsika hoe olona tsotra manana titra sy mizaka ny taniny araky ny didina voakan'ny fitsarana fa manao amboletra manapaka n'ilay hazo sy ny sisa eo ihany koa ny orinasa Fanalamanga izany zavatra zany a marary ny firenena marary ny fiarahamonina mila vahaolana ary mila ataotsika hoe sosikevitra sy fanatsarana avokoa ahafahan'ny mponina miaina amin'ny mpilaminana raha mijeritsika any avaratry ny nosy sy ny sisa any a de efa samy misedra izany olana izany ajany avokoa na aiza misy antsika de eo zany no tsy tokony adinotsika ary izay aloha de anisan'ny kapoka po zany filaza azy tena ahaizan'ny mpitondra fanjakana ary hainy mihitsy io milalao ny sainy vahoaka misitona ny sainy vahoaka amina zavatra ray a de any tokoa ny fomba fijeritsika fa miroso makany miresaky sika zao a ilay hoe tsy fahazoana tolotra na hoe fitanilana amina resaka fizarana varitsinjo sy ny sisa fa mba aiza ho aiza moa zany a ny fepetrany ray sy ny mpitondra manoloana ity tsy fandripahalemana miatra amin'ny ankizy mpianatra eto Antananarivo renivohitra ity efa nisy ve dingana na fepetrany ray sy na mahakasika izany ary averiko foana matetika fa anisan'ny miapotika sy miarava amin'izao fotoana zao a ny kolotsaina maha malagasy ny malagasy ny soatoavina maha malagasy ny malagasy ary eo ny mila hitandremantsika satria na isika samysika zany a mety ho tafiditra ho anatin'ny velam-pandrika ka isika samytsika indray a no mety hifanaratsy isika samysika indray no mety hifanenjika isika samysika indray no mety ho sanatria arak'ilay antso teo hoe hitovitovy any amin'ny Rwanda hoe hifamono an-trano de izay zavatra zay a mila soroana ary zay ny antony hitenenana matetika eto hoe rehefa miresaky sika maneho hevitra sika tsy entina any amin'izany fanentanana ny olona hifamono izany ny faneho-kevitrytsika tsy ho entina any amin'izany ataotsika hoe fanentanana ny olona hifandratra sy hifanenjika izany a ny fanentanana ataotsika na ny fandraisana anjara ny atsika atao anatin'ny fandarana ny tsara sy ny afaka hotoizantsika de ilay fifampizarana misy zao a ny antso voalohany teo ilay hoe inona marina le voaresaka ny colonel Fanampera mahakasika n'ilay fandraisam-pitenenana nandritra fandraisam-pitenenany a de nazava ho azy fa nampitaina tamintsika teto ny faneho-keviny a ka mino a fa azon'ny olona sary an-tsaina zany hoe ohatrotrany ahoana ny fomba fijeriny a taoriny a ny fahenony sy ny fahafantarany a ireny a fomba fijery ireny de eo ny mila tandremana ho ihany satria
isika zay efa ao anatin'ny fahasairanana adi-tsaina ary zay moa no votoatin'ny lahadinika antsika amin'ity a izay fahasairanana sy fahantrana iainan'ny vahoaka malagasy zay a de mamparefo azy zay marefo ny olombelona raha miaina ao anatin'izany ataontsika hoe hanoanana sy ny fahantrana zany ary eo le hoe raha nona ny kibo moa raha nona ny kibo mivezivezy ny fanahy zavatra misy zany ka raha ohatra ka olona nona lava sahirana lava tsy maintsy mitady fomba zany a ijerena hoe aiza nahitako sakafo aiza nahitako an'izao aiza nahitako izay zavatra zay a ararotin'ny olona zay fomba sy ataontsika hoe fihetsika ara-boajanahary izay a ka eo no antony itenenana hoe mily tsika mitandrina eo anatrehany zany rehetrarehetra zany ny fanehokevitra moa zany de le hoe raha raisiko a ny fanehokevitra ilay namantsika de hoe tena miemitra Madagasikara maro ireo mpizahatany tonga teto taloha tsy te hiverina eto intsony a no ny aratsiny lalana ny arainina rehetra ozy izy a ka mampiena azy ireo a tonga eto Madagasikara misy antony matoa miteny an'izany ilay olona am'ilay resaka faharatsiany lalana zay faharatsiany lalana moa de mifamatotra matetika amin'ny fanafiana sy ny asandahalo amin'ireny lalam-pirenena ireny ny fanehokevitra manaraka ihany koa isika n'ilay teneniko teo hoe ao anaty fahasairanana de tsy resahana intsony moa lay hoe ohatrotry ny ahoana moa zany natao an'ilay olona ty zao efa misy miteny hoe ny zinara-drala 3,000 ariary a no terena itsena angara-joelona ozy izy zavatra misy zany a ary misy ihany koa zany ataontsika hoe fitaterana olona ilazana fa mbola ao anatin'ilay mamim-bahoaka ny filoha ny tsara ho fantatra ihany koa eo anatrehany zany rehetrarehetra zany a de ilay hoe ny famoronana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny famelomana ireo orinasa sy ampiariana efa nisy teo aloha ve no zava-dehibe amin'izao fotoana izao a sa ny firosoantsika ao anatin'ity tetikasa basy toliary ity ny inona moa izy ity ny ataontsika hoe efa nyresahako teo le resaka coton aiza ho aizy reny am'izao fotoana izao ary nisy fotoana fa efa noteneny andry rajoelona hoe hoa ho velomina indray sy ampiariana iny a aiza ho aizy sika am'izao fotoana izao a firy-taona ty aoriana inona no zavatra misy a any amin'iny faritra atsimony nosy iny efa veriko matetika ihany koa tamin'ireny fandarana teo aloha sy ny fampiresahana teto reny hoe ny vahoaka malagasy any e ohatra ny karazana najabaka ihany tao anatin'ilay fambolena sy fikarakarana an'ireny artemisia reny nisy mihitsy ary maro ny olona nampitsahatra ny fambolem-bary ka ny rosoana ny fambolena n'izany ataontsika hoe artemisia izany satria voalaza tamin'izany fa mampidibola betsaka noho ny vary a ny artemisia roa taona sy tapany telo taona sy tapany a roa taona sy tapany telo taona teoriany tsika izao a aiza ho aizy zany resaka artemisia zany amin'izao fotoana izao de zay no antony itenenan'ny olona hoe mila vahaolana mazava sy azo tsapaitanana ny vahoaka eo anatrehan'ny fahoriana mianjady aminy mila ny zany ataontsika hoe fanatsarana ny fari-piainany zany a ny vahoaka malagasy ary mazava ho azy fa mpitondra mahay mijery sy mitsinjo an'izany fahasairanany mponiny zany a
no tena ilaina eo anatrehan'izay fitondra mahay miainoa ny fitaraina ny vahoaka ao aminy a no tena ilaina eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany mialohany dirantsika amin'ilay tapany faefatra amin'ilay antso a aleo aloha vakina amitsika reto sms voaray reto a maromaro a sao de mitelikafatra tsika misy maromaro ihany ny androany a loha hevitra samy hafa no voaresaka ny zareo ato a salama mpanohitsy toliary resy lahatsy fanapera ary mitazona ny heviny atramin'ny farany ozy izy salama dafy a raha samy joro tahaka ny kolonely fanampera daholo ny androm-panjakana rehetra de tsy ho nisy malagasy ho nijaly na de ray aza zaza ho andrajelona tsary re ozy izy stop bazy toliary a ampolionareo avy agny ny rambesinareo igny ay ampolionareo ozy izy avance no rambesinareo igny avereny ny avance raisinareo iny bonjour Cool FM vaty Andamasiny City eto toliary nanao propagande président Akiambe teny ozy izy de resaka lalana salama Cool FM radio ozy izy Madagasikara avy eto toliary a mahakasiky ny bazy toliary masikoro boaboatsika masikoro de aia vezo tsika vezoge tsika vezo zegny marina la mandeha ny bazy toliary io a manina tsy azoko tsara le fomba firesaka somary sarotsarotra le message na refany a tsy de mazava loatra ny message manaraka salama kolo a bazy toliary zany a de mila olona mahay a ohatra ny tany somamanina mahay mandatsaka varatra ozy izy ary nefa nisy ny insiste ny antso teo a mbola narahany sms ihany izy iny manaraka kokoa dafy a miantso ny toliary za fikambanany FBT mba tsy anaiky bazy toliary fa nahazy vola be daholo a ireny nanaiky ireny io moa de fomba fiteny mazana io a iny ary zao lay fa neokevitry ny colonel fanapera teo a de efa nisy nanana ny fomba fijeriny ihany koa teo anatrehan'izay salama kolo a Madagasikara tsy maintsy mandroso a ny malagasy a tsy manao kapoty tsinjozy izy izy teny zany a de ahoana fandehany zay tianosy be zay mandeha CSB jamanjary ozy izy a de tokony valeurany 7,000 ariary a amidiny zareo a 2 ariary tsy rariny ozy izy zany zao olana araka nefa nyteneniko teo tany am-piandohana hoe misy olana vatapahanjiro ny eto Antananarivo am'izao fotoana zao a miaina an'izany miverina indray zany a ny anamoramanga misy any resaka olana amina resaka tany a ny any a Diego zany a olana amina resaka CSB valerana 3,000 ozy izy a de omeny zareo a amidiny zareo a 2 ariary mila vaolana mila jerena ary mila vahana avokoa izany rehetrarehetra izany salama Cool FM avy aty Mahajanga zavatra tsapako amin'ny fitondrana ity de ny tombotsoany no tanjony fa tsy ny vahoaka de ataony fitaovana sy tohatra fiakarana ny tadiavin'ny vahoaka de ny tsy fisian'ny mosary na kere io eto satria mbola misakafo ny tena tanjony amin'izao fotoana fa tsy amin'ny fanamboarana zavatra mihitsy na amboarana azy ny stade de foot kanefa vahoaka mosary a de tsy misy dikany mazava be zany ary zay moa ny antony hitakina sy anaovana tsoavy matetika hoe zavaponany ireo zavatra ireo raha ohatra ka vahoaka mosarena sy vahoaka tsy misakafo no mitsena azy eo e ny message manaraka nareo be vavao tana ao fa tsy hita zay ataonareo a mampiady olona anatin'ny quartier fotsiny ozy izy quartier ay zary zany miady zany zao miarapa tompoko tsy azo lazaina mihitsy hoe manitra ny malagasy raha jerena amin'ny fidirana amin'ny fampiasonana lanonana eto ozy izy
ary de tena nakotrokotroka tokoa ny mpanakanto tany Tsitsiminosy iny a tam'ilay fidiram-bola indray iny ka ny fitafy amin'io moa efa mafana ny andro mafana ny andro salamakolo a io bazy io tsy maintsy tanteraka nefa ny olona am'izany a de ireo ambony agny a ro iasa ao anatiny salamakolo a Frank efa tia Toliary a Toliary ve maty mbola maty sa mbola tsy maty ozy izy resaky vary tena tsy mifankatytsika Toliary ozy izy manino no tsy mirahina fa ny sasany mbola misy maneky anio a bazy Toliary io mino fa tsy Toliary rery no angatahana sy anetanana an'izany firaisakiny zany fa ny malagasy rehetra ny malagasy iray manontolo a angatahana an'izany ataontsika hoe firaisankina sy fiombonam-peo izany a manoloana ny zavatra misy ankehitriny salama tompoko a afa-tia mahajanga ihany a ny mpitondra antsika tsy manana viny eo am'resaka fiompiana sy fambolena fa zatra fiainana luxe sy moeraoera eraky ny tanàna nijery ny zava-nisy tany Toliary koa ngamba n'ilay mahajanga manahoana dafy a ny bazy Toliary io a itovy amin'ny Ambatovy koa izy io a mody tambazana amin'ny voalohany ny vahoaka rehefa avy eo a tsisy tsony ny ara-tsosialy misy sefokotany eo andreny vohitra ao a atao amin'ny radio rahavavy iray nilaza fa izy ony a no mpana inona mpanakarama indrindra tsy azoko le message nyty namana anankiray ity zay angamba ny message voaay mbola misy maromaro izy ato a ahoana dafy a zafady alefa so ny le kabariny lalatina rakotondra zafy a tao a soma manina tena mbola somary ho tadiaviny zany a raha am'izany zavatra any salama raha zafy fianaratso misy zanak'akoho misy avy amin'ny misy tsy elevazy a fikambanana miaraka amin'ny fitondrana no mahazo io akoho io ozy izy misaotrak'olo zay le niteneniko tany ambe-piandohany ny fitany lany ny fomba fijery a de miteraka olana ihany koa ary zay fitany lany ny fomba fijery izay a mazava ho azy fa ny mpitondra fanjakana mihitsy a no manana ny fomba fijery mitanila salamakolo a madame Rina ty Ambatobe aty aminay a terena manadio isaky ny sabotsy ny olona de zay tsy afaka tsy maintsy mandoa 5,000 ariary fa raha tsy zany a tsy mahazo raha misy zavatra karakarainy eo mifokotany ny fokotany rehetra ve no manao zany sa ny any aminay ihany fantanina ny azo no petrany a misaotrak'olo izy ny raha zay aloha de tena marina le izy io zany ohatran'ny hoe terenankolaka ihany raha mifahitako azy misy fokotany sasany zao a manentana anadio efa omena lay fotoana hoe amin'ny sabotsy amin'ny valo ka hatramin'ny 10 isika anadio miaraka entina ny carnet izay tsy tonga mitondra ny carnet a ka tsy manamarina ny tsy fahatongavana de mandoa 2,000 ariary ny anjareo moa zany zao a 5,000 ariary misy lafiny tsara misy lafiny ratsiny zany io moa zany de anjaran'ny fokotany a no mametraka an'izany kanefa ireo 5,000 ariary aloha ireo ve makaiza zay zany a no fanontaniana mipetraka eo anatrehan'izay raha ohatra ka miverina am'ilay fokotany a ilay vola voangona anakaramaina anadiovana sy ny sisa mety mba tsy ampaninina ny olona ihany zany fa raha ohatra ka tsy fantatra hoe makaiza ilay vola aloha eo a no miteraka ny olana ny fanadiovana indray kosa de araky ny fomba fiteny hoe ny adiditsy an'olon-dratsy adiditsy an'olon-dratsy ka rehefa mba manana fotoana ianao manana fotoana kely ahafahana mifanampy fifanampiana sy fanometanana amin'ny mpiaramonina de zay no zava-dehibe ary misy eto amintsika tsy voatery hoe ny fokotany no manentana fa ny piray quartier ohatra efa samy resy lahatra de mifamotona zareo hoe aleo isika hanadio anitsy a toerana ray itsy a aleo isika hanamboatra nyty zavatra ray ity izany a de zavatra azo atao a ary zavatra vitany mpiaramonina ihany koa izany mifanometanana mifanampy a
satria ny fiarahamonina misy antsika rehefa madio a de isika ihany a no izaka ny tombotsoa azo avy aminy